faly miaravantsika rehetra indray izay mampandroso anay ao atokantrano. Ny pasteur Mahery Razafin-Dralambo ny mbola mizara trano ny fahasoavana ao atokantranonao. Ny fanahy masina ne anokatra indray ny masompanahitsika rehetra amin'ny fahatakarana ny zava-miafy ny tenin'Andriamanitra rehetra voalaza ato amin'ity lesona androany ity. Efa hitantsika tamin'ny lesona rehetra teo aloha fa tena tonga eo amin'ny fotoana tena tsy mampino sika izao, mifanotona miaraka daholo ireo famantarana rehetra amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Tena ho avy ny tompo sy ny mpanjaka ry havana ary ho hitany masontsika rehetra zany. Ametraka ny fanjakany eto amin'ity tany ity izy, mandritra ny arivo taona aloha ary anjaka mandrakizay avy eo. Tsy maintsy ho tapitra hatreo ny fanjakan'olombelona, fa ho Jesosy Kristy amin'izay no mpitondra n'ity zao tontolo izao ity, ao anatin'ny tena fahandriam-pahalemana marina sy tena fahamarinana ary fahamasinana marina. Hoy aho tamin'ny heriny hoe tena teo anisan'ny membre n'izany fanjakan'Andriamanitra zany ary mino aho fa tena toy izany koa ianao. Amin'ity lesona androany ity mantsy dia hianatra tsika ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra ary indrindra ny hoe inona ny tokony ho ataontsika mba hanana anjara ho isan'izany fanjakan'Andriamanitra zany tsika. Satria efa hitantsika tamin'ny lesona teo aloha fa zava-doza raha tsy tafiditra ao anatin'izany fanjakan'Andriamanitra zany tsika rehefa tonga Jesosy Kristy na rehefa miala ety isika. Ho jerentsika amin'izany ary aloha ny atao hoe fanjakan'Andriamanitra dia avy eo tsika hijery hoe inona ny tokony atao araka ny lazain'ny Baiboly raha te hiditra n'izany fanjakan'Andriamanitra zany tsika. Ndao jerentsika aloha ny Apokalipsy toko 2:15 izay milaza ny fotoana iavian'ny tompo io ny amin'ny ampanenona ny trompetra fahafito. Olona hiteny hoe ary ny anjely fahafito nitsoka dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no anjaka mandrakizay. Rehefa tonga Jesosy Kristy ka hanangana ny fanjakany eto amin'ity tany ity dia io fanjakana ao atsangany io natao hoe fanjakan'Andriamanitra. Zava-dehibe io isika ny ahatonga antsika ho isan'ny membre n'izany fanjakana izany. Ndao jerentsika ary aloha ny atao hoe filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra satria avy amin'izany no ahafahantsika miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olona rehetra izay nirahan'Andriamanitra na izy na iza dia tokony hitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra daholo. Ndao jerentsika anie ny sasatsasany amin'ireo izay nitory ny fanjakan'Andriamanitra hoe ahoana ny fomba nitoriany azy. Jaona mpanao batisa ohatra raha nitory ny fanjakan'Andriamanitra izy ao amin'ny Mateo toko 7:1 sy ny 2 dia hoy ny Baiboly ary tamin'izany andro zany dia niseho Jaona mpanao batisa nitory tany an'hevitra Jodiana na hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Mitovy ihany eto ny tiana lazaina amin'ny hoe fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra. Dia rehefa tonga Jesosy Kristy dia nitory ny filazantsara ny fanjakana koa izy. Ao amin'ny Mateo toko 4:17 ohatra dia milaza ny teny hoe ary Jesosy nandeha eran'ny Galili ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona teo sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mban'ny rofo rehetra tamin'ny olona. Dia ao amin'ny Mateo toko 5:15 dia nitovy amin'izany ihany nitorian'i Jesosy. Hoy ny teny ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohatra, nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mban'ny rofo rehetra. Mba tiako kely ianao anamarika an'ireo tenin'Andriamanitra roa ireo fa nitory ny filazantsara ny fanjakana foana aloha nataon'i Jesosy voalohany, izay vao nanasitrana sy nanao fahagagana izy. Ary rehefa naniraka ny mpianany koa Jesosy dia nilaza ny teny ao amin'ny Lioka toko 7:2 ohatra manao hoe ary izy naniraka ireo andeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy ahasitrana ny marary. Ny tiana lazaina aminao dia ny hitory sy hampafantatra ny filazantsara ny fanjakana io ny tena niantsotsoany Jesosy sy ny mpianan'ny olona mba hidiran'ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy diso akory fa tena tsara ny fitoriana ny fanasitranana sy ny fahagagana, saingy raha jerentsika tsara ny soratra masina dia tsy izany no niantsotsoany Jesosy sy ny apôstôlin'ny olona fa ny hitory ny hidiran'ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay ho atsangany io satria io ny tena zava-dehibe. Ny tena misy ao an' Jesosy tetỳ an-tany
dia nitory an'io filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra io, ary tsy nitory fotsiny ihany fa nanantanteraka n'izany filazantsara zany mihitsy ny tena antondiany. Rehefa nanomboka nanoratra ny boky ny Marka ao amin'ny Marka 1:1 dia hoy ny teny: ny niandohany ny filazantsara ny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Ny nanantanteraka an'io filazantsara io no asan'i Jesosy Kristy teto an-tany mandra-pahatonga ny fitsanganany tamin'ny maty. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe inona no atao ary inona ny tenenin'i Jesosy Kristy sy ny mpianatra rehefa nitory an'io filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra io izy. Talohany akarany tany an-danitra dia nametraka hafatra lehibe tamin'ny mpianatra izy. Ao amin'ny Marka 4:9-15 ka hatramin'ny 4:20 manao hoe: mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no elohana. Izay mino mazava ho azy fa izay mino ny filazantsara toriana aminy dia ho vonjena, fa izay tsy mety mino zany filazantsara toriana aminy zany dia ho elohana. Zava-dehibe zany ry havany ty filazantsara ny fanjakany ity, satria afatra lehibe napetraka Jesosy Kristy io mba hidirantsika n'izany fanjakany zany. Ka inona ary ny tenenin'i Jesosy sy ny mpianatra rehefa nitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra io izy? Satria tena tsy mahazo mamorona na manovo sika, fa izany ihany no tsy maintsy averintsika rehefa mitory an'izany amin'ny olona koa isika. Satria tena sarotiny tamin'izany filazantsara ny aretan'izany ny tompo, ary masika dia masika ny afatry ny apôstôly Paoly ao amin'ny Galatianina 1:15 sy ny 7 manao hoe: fa na izahay na izay apôstôly aza ny dikan'izany na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa nitoriana hita aminareo, aoka ho voaozina izy. Ny dikan'izany dia sarotiny amin'ny mahatokana ihany nyity filazantsara izay omen'ny olona ity sy asain'ny torian'ny olona ity Andriamanitra. Dia mbola namafisy ny apôstôly Paoly zany ao amin'ny 7 hoe: araka ny voalazanay fahiny no lazaiko ndray ankehitriny. Dika ny teny zany dia ny hoe efa nilazainay apôstôly ombieny foana zany hatr'izay, ary mbola amafisiko ndray androany. Dia hoy ny toy an-teny: raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa niraisinareo, zany hoe le niraisinareo tamin'ny apôstôly, aoka ho voaozina izy. Nanozina an'ireo olona nanova nyity filazantsara ity ny tenin'Andriamanitra eto, ka mila mitandrina tsara tsika ny amin'ny fomba fitoriana azy. Inona ary no tsy maintsy toriana amin'ilay filazantsara tokana tsy azo ovaina izany? Ao amin'ny bokin'ny Jaona 7:1 no nitorian'i Jesosy an'io fanjakan'Andriamanitra io. Nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy no ny alina ka nanao taminy hoe: raby, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Tena mahalotsotra be Jesosy nanao taminy hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Teto Nikodemosy, mpanao lalàna, dia nandokandoka sy nitoraka voninkazo an'i Jesosy ny amin'ny famantarana dia ny fanasitranana sy ny fahagagana be izay nataon'i Jesosy tamin'ny atoandrony iny. Tsy nahoan'i Jesosy teto izany fandokadokafana izany, satria tsy ny fanasitranana sy ny fahagagana ny zava-dehibe, araka ny efa noazavaintsika teo, fa ny fandraisan'ny olona ny filazantsara izay nitoriany. Te hiteny Jesosy teto hoe tsy ny famantarana sy ny fahagagana izay nataoko no hidirana ny fanjakan'Andriamanitra ry Nikodemosy, fa ny ateraka indray. Ninina mihitsy teto Jesosy Kristy nilaza azy. Ahoana moa sika rehefa tena minina izay hoe tena mba marina? Fa ilay Andriamanitra tompon'ny lanitra mihitsy teto no nidina dia ninina hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, io le fianianana. Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Io lay filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra tokony ho zava-dehibe amintsika sy tsy maintsy raisintsika. Tsy famantarana sy fahagagana sy fanasitranana ry havana ny tokony mahamaika ny olona, fa ny andray ny filazantsara ka hiditra n'izany fanjakan'Andriamanitra zany mba tsy ho very mandrakizay ny fanahany. Misy teny nataon'i Jesosy ao amin'ny Mateo 4:9-20 manazava an'izany koa hoe: fa inona moa no soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao
kanefa very ny ainy. Ao amin'io Jaona toko 7:7 io no ahitantsika voalohany ao amin'ny baiboly ny teny hoe ateraka indray. Gaga Nikodemosy le mpahay lalàna sady tsy azon'ilay teny raha naheno an'izany izy ka nanontany an' Jesosy izy ao amin'ny 4 hoe ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny kibondreniny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, mbola ninina indray mandeha indray Jesosy Kristy teto. Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny atao hoe ateraka indray zany dia ateraky ny rano sy ny fanahy. Miresaka ny fahaterahana ara-panahy Jesosy eto fa tsy ny fahaterahana ara-nofo na fizika. Ary te hiteny amin'ny Nikodemosy izy hoe, ry Nikodemosy, raha te hanana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy ho izy manamafy ao amin'ny 5 sy ny 7 rehefa avy eo, tsy maintsy ateraka indray na ateraky ny rano sy ny fanahy. Ndao ny jerentsika io 5 sy ny 7 io. Hoy Jesosy hoe zay ateraky ny nofo dia nofo, ary zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga ny nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ndeha jerentsika ary ny tena dikan'izany hoe ateraka indray zany, satria betsaka ny olona ho any no miresaka koa an'izany hoe ateraka indray zany fa tsy mbola mahazo tsara ny tena dikany. Voalohany dia mila azontsika tsara aloha ny nataon'i Jesosy tao a-Kalvari rehefa nanao ny famonjena izy. Fantatsika fa nisy dingana 3 tao a-Kalvari. Maty Jesosy Kristy dia nalevina izy. Zava-dehibe ny fandevenana satria tsy nahatazona azy ny fasana fa no ny afaka 3 andro dia nitsangana tamin'ny maty izy. Zay ny tao a-Kalvari. Ndao jerentsika miaraka aloha ny hoe maty izy, nalevina izy, nitsangana izy, isika tsy maintsy ateraka indray. Inona ny ifandraisan'izany? Ny ifandraisany ry havana dia novidiany Jesosy tamin'ny fahafatesany sy ny fandevenana azy ary ny fitsanganany tamin'ny maty tao a-Kalvari, ny fahafatesantsika ara-panahy mandrakizay mba tsy ho faty na ho tafasaraka amin'Andriamanitra ho any amin'ny elo ny fanahintsika fa anana fiainana mandrakizay. Hoy ny Romanina toko 7:7 milaza azy hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ny tiana lazaina eto dia ny olona rehetra na izy na iza ka nateraky ny nofo zany, nateraky Adama sy Eva, dia nandova ota avokoa satria nandova ilay natiora mampanota. Ary ny tambin'ny ota dia fahafatesana, hoy ny Romanina toko 4:7. Ny fahafatesana resahana eto dia fisarahana mandrakizay amin'Andriamanitra. Na iza sika zany nateraky ny dadantsika sy ny mamantsika fotsiny, manana daty naterahana anankiray fankalazantsika aniversera, dia mbola nofo ihany, arak'ilay tenin' Jesosy Kristy tany aloha teo hoe izay nateraky ny nofo dia nofo. Fa tsy maintsy hoy ny soratra masina teo hoe tsy maintsy manana daty naterahana faharoa isika vao mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra, dia ny fahaterahana amin'ny rano sy ny fanahy. Izaho dia manana an'izany daty faharoa naterahako tamin'ny rano sy ny fanahy zany rehefa avy nino ny filazantsara ny toriana tamiko ka nibebaka dia nanaiky nateraky ny rano sy ny fanahy izay ho resahantsika amin'ny Tsipriany rehefa avy eo ny fanatanterahana azy. Satria raha mijanona eo amin'ny fahaterahana ara-nofo fotsiny isika dia mbola mandova ny Adama sy Eva, mandova ota, mandova fahafatesana ary mandova fisarahana mandrakizay amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny nofo amandra tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, hoy ny Korintianina 1:5-15. Mazava ho azy fa fahaverezana mandrakizay ny mbola miandry izany olona izany. Ny fidirana ny fanjakan'Andriamanitra no fanoratana ny anarantsika ao amin'ny boky ny fiainana. Hoy ny Apokalipsy toko 20:15 hoe ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Vaovao ratsy tena tsy mahafaly antsika ny maheno an'izany satria izay mihitsy no atao hoe filazana ratsy. Fa soa ihany Jesosy Kristy fa nanao ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, satria hoy isika tany aloha hoe izay mihitsy no misy ao an-tety dia nanao ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra izy. Maty izy, nalevina tao am-pasana ary nitsangana tamin'ny andro 7 ny Baiboly mba amonjenantsika hiala amin'izany filazana ratsy izany ka andehanantsika any amin'ny fiainam-baovao mba hidirantsika ny fanjakan'Andriamanitra.
de tsy hoe rehefa vitan' Jesosy akory zany dingan'ny filazantsara famonjeny zany de voavonjo azy am'izao daholo ny olona tsia fa tsy maintsy raisitsika sy horenantsika eo amin'ny fiainantsika zany filazantsara nataony sy ny aretany zany mba tena ho voavonjo marina isika izany hoe zay mandray sy miorina amin'ilay filazantsara no vonjena mazava be ny filazan'ny apôstôly Paoly azy ao amin'ny Korintianina 1:5-10 ka hatramin'ny 4 manao hoe ary ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara zay nitoriako taminareo sy ny raisinareo sady horenanareo izay amonjenanareo koa raha tananareo tsara arak'izay teny nitoriako taminareo raha tsy niny foana ianareo jereo tsara fa mavesa danja be lay teny hoe io filazantsara io zany rehefa toriana amin'ny olona de mila raisiny iorenany satria io no amonjena azy raha tanany tsara inona lay filazantsara ny 7 milaza azy fa atolotro anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra lay noraisiko de izao Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina de nalevina ary natsangana tamin'ny andro 7 araka ny soratra masina. Hitanao ny apôstôly Paoly koa zany nandray an'io ary nanao azo zava-dehibe voalohany indrindra teo amin'ny fiainana izy araka ny lazainy teo. Ny filazantsara zany de Jesosy Kristy maty, Jesosy Kristy nalevina ary Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Io lay nataony tao a-Kalvari. Hoy koa ny apôstôly Paoly any ao amin'ny Tesalonianina 2:1-7 tapany 2 sy ny 9 milaza fa rehefa tonga Jesosy Kristy de izay manaiky an'io filazantsara io ihany no miakatra mitsena azy eny amin'ny abakabaka ka hiditra ny fanjakany fa zay tsy manaiky nandray zany filazantsara zany de tena hoelohana. Hoy lay teny raha iseho Jesosy tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjeliny heriny amin'ny afo midedadeda tsy de mila dictionnaire loatra zany fa afo be ny dikan'izany amaly zay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsara ny Jesosy tompontsika. Hitanao zava-doza ho an'ny olona ny tsy fahalalana ny tena dikan'ny filazantsara satria afo midedadeda ny miandry azy ho Jesosy Kristy teo. Ary zany no mahatonga anay anao sy anaparitaka n'izao fandaharana zao satria hoy ihany Jesosy ao amin'ny Mateo 4:20 hoe ary ho toriana amin'izao tontolo zao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavy olombelona amin'ny firenena rehetra de vao tonga ny farany. Ny dikany de tsy misy anana felan-tsinitsoniny amin'izany satria tokony ho efa naheno an'ity filazantsara ny fanjakanyity daholo ny olona rehetra. Inona ary zany no atao hoe manaiky ny filazantsara? No hoe manaiky ny filazantsara de mazava ho azy fa manaiky ny dikan'ny filazantsara zay efa nilazaintsika teo. Zany hoe manaiky ny fahafatesan'ny Kristy, manaiky ny fandevenana azy ary manaiky ny fitsanganany ateraka indray ho Jesosy Kristy tany aloha. Ny fomba fanekena azy araka ny teny teo de tsy ekena mivava sy amin'ny fo fotsiny akory tahaka amin'ny manao fiekempinoana fa hoy ny soratra masina teo hoe raisina, iorenana ary tanana tsara izany filazantsara zany. Ndao jerentsika ary aloha ny atao hoe manaiky ny fahafatesan'ny Kristy. Ahoana ny andraisantsika sy horenantsika ary hitanantsika tsara n'izany fahafatesan'ny Kristy zany? Mazava ho azy fa tsy hoe ho vonoina ho faty ara-baky teny akory tsika satria Jesosy Kristy efa nanao an'izany teo amin'ny toerantsika. Fa hevitra ara-panahy kosa ny tiana lazaina eto. Maty Kristy noho ny fahotantsika de isika kosa maty amin'ny fahotantsika amin'ny alalan'ny fibebahana no ahafahana manao an'izany. Zany hoe maty amin'ny ota. Ny dikany de lay isika mpanota taloha no vonoina. Ny atao amin'izany de miaiky ny heloka rehetra natao sy miaiky fampanota ary manapa-kevitra tsy handeha amin'ny fitiavan-tenany nofontsika intsony fa mitododo kosa amin'ny tena sitrapon'Andriamanitra amin'izay. Hoy ny asan'ny apôstôly 4:20 tapany 2 hoe mba hibebaka sy hiverina amin'Andriamanitra izy ka hanao ny asa mendrika ny fibebahana. Ny fibebahana de fiovana ara-po, ara-tsaina ary ara-piainana. Ary tsy maintsy lalovan'ny olona rehetra io na izy na iza. Tsy safidy io fa didin'Andriamanitra tsy maintsy atao raha te ahazo famonjena. Hoy ny asan'ny apôstôly 7:17 hoe
ary Andriamanitra ny nitsy nijery ny andro ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao ibebaka. Ny fibebahana dia fanapahan-kevitra andao ny ota rehetra ary totodoa amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Ary raha ny tenin'i Jesosy dia horingana izay rehetra tsy nandalo fibebahana. Hoy izy ao amin'ny Lioka 7:17 hoe tsy hoy izaho aminareo fa raha tsy mibebaka ianareo dia horingana tahaka azy koa ianareo rehetra. Izany ny fanekena ny fahafatesan'i Kristy fibebahana. Ahoana indray ary no lazain'ny Baiboly mba hanekenany hoe andraisana sy horenana ary tanana tsara ny fandevenana ny Kristy. Rehefa avy nibebaka tsika dia ataon'ny Baiboly hoe maty ilay mpanota taloha na ilay sika mpanota taloha maty amin'ny ota. Ara-panahy daholo ny resaka eto. Romanina 9:7 sy 4 dia manao hoe tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho an'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Rehefa maty dia tsy maintsy alevina. Zany no hevitra ara-panahin'ny batisa, fandevenana ao anaty rano ilay sika mpanota taloha ateraky ny rano Jesosy tany aloha. Ny hevitra ara-panahy tian'Andriamanitra voaka amin'izany dia ny hoe mba tsy hiverenantsika amin'ilay fanaontsika tsy araky ny sitrapony taloha intsony dia alevina ao anaty rano mihitsy ilay sika mpanota taloha, satria ny zavatra alevina dia maharikoriko indray no manafongatra azy. Rehefa mivoaka avy ao anaty rano ilay olona dia lasa olom-baovao, efa tapa-kevitra, mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay ny fahitan'Andriamanitra amin'ny masony an'iny olona iny. Hoy ny Korintianina 2:5-7 milaza azy hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Ary amin'ny mahafandevenana azy izay dia ranobe no ampiasaina amin'ny batisa. Misy antony marobe ao amin'ny soratra masina tsy maintsy anaovana ny batisa ny ranobe. Ndao hijery sasatsasany amin'ireny tsika. Voalohany amin'ny mahafandevenana azy aloha araka ny voalaza teo dia ranobe no tsy maintsy ampiasaina satria tsy maintsy asitrika daholo ny vatana rehetra. Tsy nisy fatina levina ka hoe ny lohany fotsiny nasiana baingatany dia hoe vita ny fandevenana, fa tsy maintsy asitrika anaty rano daholo ny vatana manontolo satria ilay sika mpanota taloha no alevina. Ataoko fa mazava be zany. Faharoa, ny hevitry ny teny hoe batisa dia avy amin'ny teny grika hoe baptizo, izay midika hoe asitrika, immersion amin'ny teny frantsay na asoka. Izany hoe ny hevitra ara-panahin'Andriamanitra amin'ny batisa dia hatramin'ny voalohany dia nasoka tany anaty rano. Dia izay daholo no hevitra ara-panahy nataon'Andriamanitra sy nataon'i Jesosy Kristy ary nanaovan'ny apôstôly azy. Fomba tena tsy tao an-tsain'ny apôstôly ireo mihitsy zany hoe anao batisa amin'ny fomba hafa ohatrany hoe asitrika ny anaty rano zany. Fa ny hoe batisa ny rano dia midika hoe asoka ny anaty rano satria zany no hevitra sy ny fototry ny teny hoe batisa ny rano. Ny antony manaraka dia hoy Jesosy milaza an'io batisa io ao amin'ny Jaona 2:7-5 izay efa hitantsika teo hoe ateraky ny rano. Mba hatomombana ny fahaterahana dia tsy maintsy ilay miteraka no lehibe no ilay ateraka. Izany hoe ny rano no tsy maintsy lehibe no ilay olona. Raha mbola hijery antony anankiray hafa sika amin'ny tsy maintsy ampiasana ny ranobe amin'ny batisa dia ny ohatra izay nomeny Jesosy tenany mihitsy rehefa natao batisa izy dia ranobe no nanaovan'ny Jaona mpanao batisa ny batisany. Mila fantatsika fa ny antony ny antsonan'i Jesosy Kristy hoe zanak'Andriamanitra dia izy no modely tsy maintsy tafy ny teo zanak'Andriamanitra rehetra. Ka raha izy Andriamanitra tsy nanana ota aza na netry tena nasitrika tao anaty ranobe mba ho modely ho antsika, ho arahantsika, maika fa isika izay manana ota ny tsy andevina ny otantsika. Tsy afaka amin'izany tsika ry havana satria planin'Andriamanitra ny amin'ny famonjeny zany. Izay zany no fanekena ny nandevenana ny Jesosy Kristy ateraky ny rano. Akoatriny hoe ranobe no ampiasaina dia mbola misy refy hafa ho jerevantsika amin'ny batisa ny rano dia ny anarana tsy maintsy tononona rehefa manao batisa dia ny anaran'i Jesosy Kristy zany.
hojerevantsika misimisy kokoa zany ao amin'ny fandaharana manaraka. Ny dingana fahatelo de ny fanekena ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Ny Romanina toko 7:1 de milaza ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, izay tsy maintsy raisitsika sy tanantsika tsara ihany koa ary orenantsika, satria izany hery zany no anova ny tenantsika amin'ndray mpimaso, anovatsika hitafilay nofo maharitra mandrakizay izay ho tafinin'ny fanahintsika mba hidirantsika ny fandrakan'Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay. Olona iteny, ary raha ny fanahiny izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, de izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Milaza amintsika io teny io fa raha tsy mandray ny herin'ny fanahy masina ao anatintsika isika, de tsy afaka hanana anjara koa amin'izany fiakarana izany, satria ny fanovana ny tenantsika ho nofo tsy mety maty intsony no atonga antsika hiakatra eny amin'ny abakabaka hitsena azy rehefa tonga ny fiavian'i Jesosy Kristy, satria ny fanahy masina izay ao anatintsika no anao an'izany fanovana zany. Ny Filipianina toko 7:1 koa milaza an'izany fanovana zany izay nataon'ny fanahy masina ao anatintsika. Hoy ny teny hoe hanova ny tena ny fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tena ny voninahiny. Raha fezintsika zany ny atao hoe ateraka indray isika, de tsy maintsy maty amin'ny ota aloha isika amin'ny alalan'ny fibebahany zany. Rehefa maty de tsy maintsy alevina ara-panahy amin'ny batisan'ny rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary mandray ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy ara-panahy izay raisina amin'ny batisan'ny fanahy masina. Misy teny ao amin'ny Jaona 1:5-7 mbola ahafahantsika mahazo azy bebe kokoa, manao hoe fa misy telo izay manambara, de ny fanahy, ny rano ary ny rà, ary mifanaraka tsara izy telo. Inona ny tian'izany lazaina? Misy telo izay manambara an' Jesosy Kristy io ny teny: ny fanahy, ny rano ary ny rà. Ny rà de mandrakotra ny fahotantsika rehefa tena mibebaka marinitsika. Ny rano de ampiarina amin'ny alalan'ny batisa, satria rehefa levina ao anaty ranontsika de atao batisa. Ary farany de mandray ny fanahy isika rehefa mandray ny fanomezana de ny batisa ny fanahy masina. Izany no antony ilazana hoe mifanaraka tsara izy telo. Mifanaraka amin'inona? Mazava ho azy fa mifanaraka amin'ny fahaterahana indray, na ny fahateraham-baovao. Ireo dingana telo ireo no nataon'ny apôstôly rehefa nitoro ny filazantsara izy rehetra, ary mitovy daholo ny nanaovany azy fa tsy misy samihafa na iray azy. Jesosy rehefa nitokana ny asany ka nanaiky natao batisana de tsy nanana otana levina azy izy, de nanambara mialohany zany filazantsara izany ateraky ny rano sy ny fanahy zany. Tamin'ny fisian'ny rano nanaovana batisa azy, sy ny fanahy izay naka endrika tahaka ny voromelala tamin'izany nidina teo aminy. Nanomboka tamin'ny andro Pentekosta zany, ny apôstôly rehetra sy Petera rehefa tonga ny andro Pentekosta ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ka nandray ny fanahy masina izy ireo, de nanomboka nitory an' Jesosy Kristy sy ny filazantsara izy, izany hoe nitory ny fahafatesany, nitory ny nandevenana azy, ary nitory ny fitsanganany tamin'ny maty. Ka nanambara fa tonga ny fotoana tokony andraisan'ny olona rehetra an'izay ny ainy teo an'izany famonjena lehibe zany, satria novonoiny izy ireo olona ny ainy rehetra teo ireo ny Mesia ny tonga teo aminy. De rehefa voatsindro natao ampony ireo olona nitorin'ireo de ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7-30, satria nanenina mafy izay nataony izy, de nanontany an'i Petera sy ny apôstôly rehetra teo hoe ry rahalahy, inona no ataonay? Inona no azonay atao mba amonjenanay amin'izany fahadisoana lehibe zany, satria ay no vononay kay le Mesia tonga teto aminay? De namaly Petera ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7 manao hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo fahamelana ny helokareo, ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Inona nataon'ny Petera teto? Nitory ny dingana telo ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra izy, nitory ny fahafatesan'i Jesosy Kristy izy, ny fandevenana azy, ary nitory ny fitsanganany tamin'ny maty fa amin'ny endrika ara-panahy. Ny fahafatesana ara-panahy de raisina amin'ny fibebahana, ny fandevenana ara-panahy de batisan'ny ranobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba ho famelan-keloka, ary ny fitsanganana ara-panahy
teny fahafianoana ny fanahy masina. Rehefa nanontany ny olona teto hoe inona no ataonay, dia nitory tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny Nikodemosy Petera hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ry havana malala, nitodika amiko sy aminao zany tenin'Andriamanitra izany androany, satria tena ho avy tsy ho ela eny amin'ny raho any lanitra Jesosy Kristy, na tiatsika na tsy tiatsika. Ary milaza ny Baiboly fa hitan'izany ny masontsika rehetra na inontsika na tsy ino. Hoy ny Apokalipsy 1:7 hoe indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy, na dia izay nandefina azy aza, ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Rehefa tonga io fotoana io, araka ny tenin'Andriamanitra nivakitsika tany aloha, dia ho avy amin'ny afo midedadeda izy. Tesalonianina 2:1-5. Toerana roa ihany no misy asa ianao amin'izany fotoana izany. Na tsika hiakatra hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka ka hiditra ny fanjakan'Andriamanitra miaraka amin'ny Jesosy Kristy mandrakizay, na sika anisan'ilay tomany azy, satria hiara ny fitsarana mandrakizay mahatahotra any amin'ny fahaverezana mandrakizay, dia ny fahariafo izany. Tsy misy afa-tsy ny fanekena ny filazantsara ny fanjakana ihany ny planin'Andriamanitra nadiovana antsika ka hahatonga antsika ho membre ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Ka tahaka ny tenenan'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy ihany no hitenenany amiko sy aminao androany, fa tsy maintsy ateraka indray sika vao mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra na ateraka ny rano sy ny fanahy. Andriamanitra dia fanahy hoy ny Jaona 4:7-20, ka raha te ho zanak'Andriamanitra isika, dia hoy Jesosy Kristy hoe tsy maintsy ateraka ny rano sy ny fanahy. Mampahery anao dia ny mbola misy fofinaina ny tenako androany, aza mipetraka amin'ny toerana manala sala, na ny toerana tsy azo antoka ohatra ny manao loteria ny fanahinao, fa sarobidy loatra ny mandrakizay ry havana. Dia ny mbola ny vomy varavarana dia raiso zany planin'ny famonjena lehibe izany. Aza miandry varavarana mihidy vao andondona, fa dia ny mbola mivony varavaran'ny famonjena midiry ianao. Voay ny varavaran'ny fonao, andray an'izany filazantsara famonjena lehibe izany. Indray mandeha ihany zao fiainan'izao ry havana. Hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Apokalipsy 7:20 hoe indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara hisakafo aminy ary izy amiko. Mandondona eo am-baravaran'ny fonao ndray izy amin'ny alalan'izao afatra izao androany. Voay ny fonao, aza vela andondona ela Jesosy, fa rehefa tonga eny amin'ny raho any lanitra izy, hihidy ho varavarana io ka tsy hivontsony. Isika indray no andondona mandrakizay, fa tsy hisy na inona azo atao intsony, mandrakizay tsy manam-pahatapirana. Izay no amin'iny fandraisana ny atao hoe filazantsara iny. Mino aho fa fantatra ao amin'izay manomboka izao ny atao hoe filazantsara. Tsy ny boky nosoratan'ny Matio, Marka, Luka ary Jaona loatra akory ny atao hoe filazantsara na ny hoe ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny famonjena, fa ainao amin'izay izao ny tena dikany. Jesosy Kristy maty, Jesosy Kristy nalevina, ary Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Izaho sy anao tsy maintsy ateraka indray mandray an'izany. Mibebaka, atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary mandray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ny fandraisana ny fanahy masina dia ho hitantsika amin'ny manaraka fa misy refiny mazava tsara, satria misy refiny foana ny famonjen'Andriamanitra. Amin'ny lesitsika manaraka ara dia hijery lalindalina kokoa hatransika ny fomba nanatanterahan'ny apôstôly rehetra n'izany filazantsara napetraka Jesosy Kristy tamin'izany. Hojerentsika amin'izany no hoe ahoana ny refy rehetra napetraky ny tompony amin'ny fanatanterahana azy eo amin'ny olona, mba tena hirosonao lalindalina kokoa amin'izany dinga ny famonjena ny fanahintsika izany, ka hiaraka hitsena ny tompo marina eny amin'ny habakabaka isika rehefa tonga izy. Arao foana ny fandaharana amin'ny lesona manaraka indray. Veloma tompoko.